Fahamerabana rehetrarehetra indray tonga eto amin'ity vidéo antsika vaovao ity efa hainareo moa zany hoe raha ohatra hoe nijery vidéo teo aloha nareo dia ohatra ny ahoana ny karazana vidéo izay ataontsika izay mitantara izay iainan'olona mety tantara mampatahotra zany mety tantara hafahafa kely dia ho tantaraiko aminareo eto androany indray tantarana vehivavy anankiray any ivelan'ny tany tany amin'ny fiatombohan'ny taona 2000 tany dia tamin'izany izy nanana vavy zany izay efa nanambady efa mifindra tamina trano anankiray teo akaikin'ny tanàna anisan'ny zareo ihany zany rehefa mifindra teo amin'ilay trano zany ilay vavany zany dia efa nanan-janaka moa izy mivady mba hitanareo ilay avy niteraka reny ohatran'ny hoe vady hiaraka andeha tsy misy zaza ohatr'izay moa zany fataon'ny ray aman-dreny zany rehefa ray aman-dreny vaovao ohatrany mba malahelo an'ilay tanareo ilay hoe mba miarakaraka kely ny izy roa tsy zaza kely dia mba manao an'izay zany mandeha any amina toerana anankiray ohatrany hoe mba manaonao date kely zany ozy izy ny tanora ankehitriny manao an'izay date zay ary izy mivady dia Miantso ilay mitantara zany izay mitondra ny anarana hoe Angelina amin'io zany Angelina dia natsony ilay raha vaviny hoe ianao ve afaka miandry ny zanako satria mba hiaraka kely izay mivady tao aorian'ny nateranay mbola mba tsy niaraka mihitsy zay dia mba hiaraka izay amin'ity indray mandeha ity dia tsy maninona rozy izy fa aleo fa tonga any dia iandrasako ny zazakely tonga tany moa zany izy dia ilay neveu an'ilay izy lahy ilay zaza zany anteny moa zany ilay raha vaviny hoe ianao ve afaka hoe mba mandamina an'ilay lamba izay nataoko ao anaty machine lave ao satria ohatrany hoe rehefa maina zany ilay lamba tsy fanamainana azy ohatr'izay moa ny zareo vazaha dia azonao alainy iny lamba iny zany dia avalina ohatrany antsika moa zany fa ny anjareo somary haingaikaingana kely hainareo izy Angelina fa tsy maninona fa alamiko lamban'ny zazakely moa zany ilay izy dia hainareo ihany ohatr'izay koa zany rehefa taty rehefa nandamina io lamba io izy fatory an'ilay zaza aloha izy ao anatin'ny chambre avidavitra kely ny toerana fatorian'ny izy mivady zany ny chambre an'ilay zazakely mipetraka tao zany ilay zaza dia lasa izy nijery tele kely niandry an'ilay machine velona ilay machine dia avy eo tapitra ilay izy maina ny lamba dia nalaina ilay lamba dia nentiny ny lamba iny zany atao amin'ny akaikin'ny fatorian'ny zazakely any izy no nametraka an'ilay lamba namaly azy dia napetraka teo dia nandeha nijery tele indray izy rehefa izy nijery tele iny inony tany ambony ohatry misy zavatra nitotina be nieritreritra izy angambany hoe ilay zaza nitaitra na ohatr'izany dia mandondona an'ilay berceau na ohatr'izany dia lasa izy niakatra jereny ilay fasiana lamba hitanareo ilay fasiana lamba reny efa milamina tsara ilay lamba nifindra tary amin'ny toerana anankiray ao anatin'ilay trano rehefa mifindra teny ilay izy dia ohatrany hoe gaga izy hoe fa ahoana ary zany dia sady latsaka ilay lamba dia niverina nikorotana indray gaga fotsiny izany fa tsy nandefa saina lavitra dia nalainy ilay lamba verina naorina indray dia nalaminy tsara teo ilay izy dia apriminy tao amin'ny trano misy zazakely indray amma moa zany satria izy zany tsy te hiantso an'ilay raha vaviny nisy an'izao na nisy an'izao fa zavatra tsy dia misy dika ihany koa ilay izy nisy olana dia rehefa tonga izy mivady dia nody izy olana maromaro taty aoriana indray niantso indray ilay raha vaviny ohatr'izay moa zany rehefa mpirahavavy dia mifanampinampy eny satria niofana babysitter koa ny ivelany tena lafo hoe mba hivoaka kely indray zay fa sao dia mba afaka miandry zazakely ndry dia eny arô izy fa tsy maninona fa tamin'ity indray mitoraka ity zany niaraka tamin'ny reniny zareo izy mivady andeha hivoaka kely zany ohatrany hoe karazana andeha casino hono zany ilay programa ho ataony zareo tonga moa zany izy dia nandeha izy telo mianaka maro lavidavitra ny ville kely zany lavidavitra ny ambanivohitra kely zany ilay toeran'ilay zareo niteny le renin-jaza hoe afaka mba omendry sakafo fotsiny ve izy fa efa milamina tsara ny kosy sy ny sisa eo izy dia nijery tele teo indray dia taitra ilay zaza nalaina ilay zaza nanamboatra hainareo moa ny vazazany rehefa mampisakafo zazakely dia tena eo amin'ny toerana fisakafoanana mihitsy ilay zazakely apetraka amina tanareo ilay fisakafoanana fipetrahan'ny zazakely reny namahana n'ilay zazakely izy teo ampamahanana ilay zazakely izy zany mbola sahirana teo dia niantso ny mamany any ambadika any hoe Angelina aiza ianao avy ianao aty haingana ny anarany moa zany izay lazainy hoe Angelina rehefa tezitra ihany ny mamany miantso anazy tahaka an'izany hoe Angelina zany fa matetika dia hoe NG ihany tsy haiko nazonareo rehefa andavanandro zany dia miantso anazy foana mamany hoe NG fa rehefa tezitra izy vao lasa feno ilay anarana hoe Angelina mety misy olona manao ohatr'izany eo amin'ny entourage-nareo teny moa izy hoe oka aloha vetivety fa mbola mamahana an'ilay zaza fa nga maika be dia mbola tezitra be any ilay mamany hoe Angelina avy ianao aty haingakaingana eny ho avy fa andraso vetivety aho fa mbola mamahana zaza herina fanotelony aminy izy hoe haingana ho ianao Angelina dia lasa amin'izay izy nandeha tany amin'ny salon izay nieritriretiny fa avy ao ilay feo niantso jereny tonga tao izy nitsangam-bola izy fa tsisy olona tao niantso ny mamany izy reo nga miverina fa ohatrany hoe niantso ana atao trano tezitra be mihitsy fa misy inona an'ilay reny hoe tsy azoko izay ary efa ty an-dalana efa 30 minutes izay tsy miverina tany izany
teo izy vao tena nikoropaka hoe way iza zany le niantso anazy teo vao tapaka le telefôna de naneno ny sonnerie tany ambaravarana tsy nikoropaka izy lasa be zany ny sainy hoe tsy teo le mamana nefa tena feo an'le mamana no niantso anazy de lasa izy nandeha teny amin'ny varavarana fa za moa misy an'le lavaka kely iny zany eo am'lay varavarana saika tonga de anokatra izy fôtiny hoe natao ohatra izy zany hoe sao de mba olona mpanao rasy na ohatra zany de nijereny teo am'le lavaka kely aloha tsy nisy olona zay izy vao nanokatra trano nijerena manodidina rehetrarehetra hoe mba misy tomobile n'olona tonga ve na nadala sy ohatra zany hoe tao amin'ny garage zany sao de mba hoe miany ihany le mamany hoe tao ihany le tomobile ny zareo fa ohatrany hoe sangisangy jerena tsy nisy olona mihitsy teny an-dalana amin'io andro gabe moa zany izy hoe fa ahoana ary zany de mazava ho azy moa zany fa tsy te hanadalana izy telo mianaka indray izy hoe misy an'izao nisy an'izao fa navelany nandeha tany fotsiny fa tonga moa maraina de tsy nitantara iny mihitsy ilay izy tsy nitantara izy zany satria tsy te hampatahotra an'le rahavaviny izay mipetraka ao anatin'le trano nandeha ny fotoana nandeha ny fiainana moa zany de tapa-kevitra fa hifindra trano ilay rahavaviny eo mpamindrana entana zany vao nanontany an'le rahavaviny izy hoe fa maninona ozy izy nafindranao eo akaikin'ny chambre-nareo chambre-ny zanakao satria zany le teneniko anareo tary amin'ny voalohany hoe lavidavitra ny chambre-ny zareo ny chambre-ny zanany ny vazaha moa zany ohatr'izay de nataony teo akaiky de ozy izy tamin'ny Halloween ny tantara zany tena ohatrany izy zany nieritreritra fotsiny zany izy hoe fanontaniana komisaha fotsiny hoe mety hoe maditra alina ohatra le zaza de kamo izy andeha hitsangana any alavitra be ihany le renin-jaza fa tsy zay tena zavatra tsy nampoziny mihitsy am'valin'le ramatoa lay zokiny zany moa zany zavatra tsy nampoziny mihitsy hoe za ozy izy nividy an'lay jiro ultraviolet reny tamin'ny Halloween nataoko tao amin'ny chambre-ny lay zaza de natao le izy de vao napiretiko izy le izy tonga de misy diatanana be da be ao amin'ny rindrina lay trano lay chambre zany de hainareo zany fa raha tsy nisy an'izay ultraviolet zay zany de tsy hita mihitsy hoe inona no mipetaka teo amin'ilay lay rindrina de tonga de natao ohatra ozy izy ohatrany hoe nisy sentiment ratsy be zany de nafindrako teny akaikinay lay zaza kely vao nitantara am'izay izy hoe ohatr'izao nge niainako tamin'le nareo nandeha date voalohany iny de ohatr'izao niainako taminareo le niaraka tamin'iny nandeha casino de teo vao gaga zany le zokony hoe za koa izy zao vao mitantara fa tao anatin'izany rehetrarehetra zany ozy izy zay mihitsy ny tena antony ifindrako satria indraindray ozy izy amin'ny alina maneno tampoka ny sonnerie tsisy olona eo na indraindray koa misy feo miantsoantso nefa tsy fantatra hoe avy aiza samy matahotra zany amin'le trano ozy izy ilay rahavaviny de zay natonga nay nifindra teny moa lay trano hoe nareo ny ela indrindra nanofa tato fa raha ohatra hoe manao contrat na heritaona tsika zany ohatra hoe manaiky andolo heritaona nareo de tsy maninona fa ampidiniko mihitsy ary nofatrano tsy nanaiky moa zany ilay rahavaviny fa de efa tapa-kevitra ny findra satria misy zavatra hafahafa tsy voazava mihitsy zany atao anatin'ilay trano zay ny hafarany nifindra zareo mitantara moa zany Angelina hoe tiany zany hoe raha nanao enquête kely tamin'ilay trano izy fa tsy fantantsony izy mipetraka ao amin'ilay trano satria efa lehibe koa izy de mifindra toerana hafa nanaraka ny vadiny zay ny tantarantsika raha ohatra hoe manatantara ianao tianao tantaraina eto anatin'ny vidéo antsika de aza teny mandefa mail ao anaty description daholo zay ilaina rehetrarehetra de misaotra anao nijery vidéo aza teny miditra ho abonné mazotoa daholo